pusing asang magmalana pagmandigan ng teknik isa asang nitaray na pagmandigan ng teknik isa hifampandinika hampandroso Fitiavana siap isika tsaraku hatamarirai isika itu riteni na tifangasiya fisaninu yanaji Kristi na tilalasiya fisaninu yanaji Kristi hifampandinika hampandroso Fitiavana siap isika tsaraku hifampandinika
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Canto isere e chavitana ire u bibi kelika achamini elefant camperi kama hateiza. Shin mandidna. Efa ianao ve ny vaovao? Tonga ilay andrasantsika hatriny Zindrakira arapira izany tsara miafaka ho toto sany antsamino ny Kristy avy amin'ny SPBM masoana tao. Izany dia ho tanterainao amin'ny akany polisisy Tanambao io sy alahady fa fito ny volana Novambra raika amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vitim-pidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa. Amboarana ny programanao fa sy manokana nomanina ho anao io. Zay hany ahoana ny hira nahafantaranao ny amekry hatramin'izay sy ireo hira vaovao Samba toy ilay ka hararoty kene. hararoty ny anao tongava maro fa mikry manao raha io olay empanay ho azonao mifampireretana tsy ho natsakany zay kene. Raha mivavaka isika rehetra tsy hainay tsy sotranao ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotranao zahay raha nomena zao fotoana izao azonay mandre ny teninao amin'ny alalan'izao ivy ny fankalazana ny fahafolo taona ny zanaky ny SPBM izao. Mangataka aminao indrindra Jesosy hamangy ny fonay tsirairay avy zay mandre ny teninao ankehitriny ka hanokatra ny sainay sy ny fonay ho tonga tany lonaka ay mandray ny tianao ambara sy ampitaina aminay. Mitenena ary ry Jesosy Kristy tomponay eo fa voninkiainanao zahay amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra dia tsy hainy tsy saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatrarana izao ivy ny fahafolo taonany zanaky ny SPBM izao. Misaotra ny tompony andraikitra ihany koa tamin'ny fanomezana anjara tamin'ity fotoana lehibe ity. Ko dia ampanitry tena lehibe sy ampifaliana tokoa no
ananako anjara etoana. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity fotoana ity dia araka izay hita ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ka ny 7:10 hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza gaga ry rahalahy, raha alan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ho amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahy dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao nafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, ary mahita ny fahantran'ny rahalahy ka mirombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampahatokiantsika ny fontsika eo anatrehany. Ry iray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistiliny Jaona izay misy ny perikopa-anjarantsika amin'ity andro ity dia manakolazaina tamin'ny fiangonana tamin'izany andro zany, manakolazaina amin'ny olona izay fantany tsara ny toe-panahiny sy ny toe-pinoana mba amin'ny loza mety anjo azy, ary manakolazaina koa amintsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ankehitriny. Ny foto-kevitra hita manerana ny epistily dia ireto: Andriamanitra no fahazavana, ao amin'i Jesosy Kristy no hanesorana ny fahotana izao tontolo izao. Andriamanitra dia fitiavana, ary ny kristianina izay zanak'ilay Andriamanitra fitiavana dia ho tia n'Andriamanitra sy mba hitia na hifankatia amin'ny hafa ihany koa. Tsy milaza tena ny mpanoratra, kanefa tsy hisalasalana, fa izy dia ilay mpanoratra ny filazantsara fahaefatra ihany, na dia ao aza ireo fahasamihafana kely mampiavaka azy ireo. Ny antony nanoratana ity epistily ity dia ho fanoherana ireo mpampianatra diso na mpampianatra sandoka izay milaza fa Jesosy ono dia fisehoana na manahaka ny vatan-tena fotsiny fa tsy tena izy. Zany hoe toa manahaka, toa miseho, toa izy fa tsy tena izy. Ary tsy vitan'izany fa tsy inoana ny maha-olombelona marina any Kristy. Ambaran'ny Jaona apôstôly izay nanoratra ny epistily amin'ireo izay anoratany, fa mora fantatra ireny mpampianatra sandoka na mpampianatra diso ireny. Ary ny fomba hamantarana azy dia izao: izay rehetra tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Kristy, izany hoe izay tsy manaiky ny maha-olombelona marina any Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Fa ho setrin'izany anefa dia asehon'ny Jaona apôstôly ny finoana izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Kristy. Izany ihany hoy izy no avy amin'Andriamanitra. Ankoatr'izany, ireo mpampianatra sandoka ireo dia mametraka ny fahalalana ho lehibe, mametraka ny fahalalana ho ambony mihoatra noho ny fitiavana azy, ka amin'izany hoy izy ireo no mahatonga ny olona tsy hanana ota ny fananana ny fahalalana, ary zany fahalalana ho amin'izany no mitarika azy tsy hanana ota. Tsy pihin'ny mpanoratra eto anefa fa ny tena fahalalana marina dia miankina na eo ambany fifehezan'ny fitiavana. Tsy misy olona hahafantatra marina an'Andriamanitra
raha tsy manam-pitiavana an'Andriamanitra izy. Ary tsy zany ihany fa manam-pitiavana ny rahalahiny koa, arak'izay hita ao amin'ny toko 4, ny 1 fahafito ka hatramin'ny 1 fahiraika amby 20. Ankoatr'izany dia toeriny Jaona apôstôly ihany koa ny fampianaran-diso nentin'izy ireo izay milaza fa tsy voatery hisaraka amin'izao tontolo izao akory ny kristianina, tsy voatery hisaraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao akory ny kristianina, fa sady afaka ho kristianina izy no afaka manao ny fomba n'izao tontolo izao ihany koa. Zany hoe fampifangaroana ny fomba n'izao tontolo izao, fampifangaroana ny mahaizy azy n'izao tontolo izao sy ny fiainana kristianina. Manoloana zany dia tsindriny Jaona apôstôly, azafady, tsindriny tsara ao amin'ny epistiliny fa tsy misy mihitsy ny marimaritra iraisana eo amin'ny mazava sy ny maizina, tsy misy mihitsy ny marimaritra iraisana eo amin'ny marina sy ny lainga, tsy misy mihitsy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary tsy misy toy izany koa ny marimaritra iraisana eo amin'ny fitiavana sy ny fankahalana. Ambaran'ny Jaona apôstôly fa ny kristianina, ny tena kristianina rehefa ty dia tena ty tokoa, ary tokony aseho amin'ny asany zany, zany hoe tsy tia ambava fotsiny izy fa tena tia amin'ny asa ihany koa. Ambarany mazava tsara zany ao amin'ity epistily ty fa io fitiavana io no mampisaraka ny mino amin'izao tontolo izao. Raha ny perikimpanjara antsika eto nijerena, ny hevi-dehibe misongadina eto dia tsy hafa fa ny toetry ny fitiavana sy ny akony eo amin'ny fiainana kristianina na eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Na izany aza dia aseho amin'ny spirany eto ihany koa ny toetry ny atao hoe tsy fitiavana sy ny akony zany eo amin'ny fiainana kristianina. Ambara voalohany eto ary fa ny toetra ny kristianina fonombola izy teo amin'izao tontolo izao dia miaina amin'ny tsy fitiavana, na ny toetrany dia tsy fitiavana. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona moa ity zao tontolo izao ity? Izao tontolo izao dia ilazana ilay rafitra lehibe misy amin'izao fotoana izao, zay ahindrahindrany Satana, nefa hita fa tsy misy fifandraisany amin'Andriamanitra. Io no ambaran'ny Jakoba apôstôly ao amin'ny Jakoba 4:4 hoe na iza te ho sakaizany izao tontolo izao dia fahavalo n'Andriamanitra izy. Tsy ny faharatsiana hita maso sy ny fomba maloto feny fahotana araka ny sotoavana izao tontolo izao ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa ny fanahy ny fivadiana amin'Andriamanitra na ny tsy firarahinan'Andriamanitra sy ny fanambarany koa. Toejavana izay fahita eo amin'ny asan'olombelona zany, fa tsy eo ambany fifehezan'ny Kristy izy. Satana amin'izao fotoana izao dia mampiasa zavatra maro eto amin'izao tontolo izao mba hanoherana an'Andriamanitra sy ny olon'Andriamanitra, hanoherany ny tenin'Andriamanitra. Dia ireo fitsipika, ireo hevitra moraly, filozofia, psikolojia sy ny zavatra maro hafa toy ny mozika, fialam-boly, lamody, karazam-pivavahana maro samihafa mba hoentiny hanoherana an'Andriamanitra. Ataony Satana ho fitaovana eo am-pelantanany zany mba hanoherany ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra, hanoherany ny maizy azy an'Andriamanitra, ary hanoherany indrindra koa ny olon'Andriamanitra. Ambara voalohany eto ary fa raha mbola tao amin'izao tontolo izao ny mino dia mitoetra tao amin'ny tsy fitiavana izy, miaina tao anatin'ny tsy fitiavana an'Andriamanitra izy. Mazava ho azy fa niaina ihany koa tao anatin'ny tsy fitiavana ny hafa ka nitoetra amin'ny fahafatesana. Rehefa niavaka niala tamin'ny fomba n'izao tontolo izao anefa ny kristianina izay tsy tanteraka tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra teo aloha, dia nanjary
ala n'izao tontolo zao izy. Zany no ambarany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amafisiny jaona toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo zany amin'ny ilazany hoe raha naman'izao tontolo zao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo zao. Fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo zao dia alan'izao tontolo zao ianareo. Nanjary alan'izao tontolo zao tokoa ny mino rehefa nisaraka ny ala taminy satria nanjary hitan'izy ireo miariary ny fambo ny toetra ny kristianina raha mitaha amin'ny azy ireo ka velom-pialonana sy sorenany amin'izany izy ireo. Tonga dia hita miariary eo amin'ny fiainana kristianina ny fiavahany mazava sy ny maizina, ny fiavahany fahotana sy ny fahamasinana sy ny sisa sy ny sisa. Tezitra izao tontolo zao fa vao maika miariary ny faharatsiny mitaha amin'ny fahatsarany kristianina, vao maika miariary ny fahamaizinana mitaha amin'ny mazava izay iainany mino any ka mahatonga fankalana ao anatin'izy ireo zany. Ka hoy Jaon'apôstôly ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe azagaga raha halan'izao tontolo zao ianareo. Izany koa dia hita amin'ny fiainantsika kristianina ankehitriny. Rehefa misy kristianina mijoro tsara mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana dia velona ny teny Yesu hoe miseho masina koa ireny. Ianareo nga hiakatra velona any an-danitra, tsy ampafiriny izay mivavaka, ary misy aza momanao ny teny sangisangy zary tena ny manao hoe miseho katolika alohan'ny papa hono. Tenin'izao tontolo zao izay menatra amin'ny faharatsiny zany, menatra amin'ny faharatsiny mitaha amin'ny fahamasinana petraka Andriamanitra ao aminao kristianina zany. Dia aza taitra na mihemitra ny amin'izany. Fa hoy ny mpanoratra ny Hebreo fa isika tsy namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa namana izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ho jerentsika ary zao ny hevitra misongadina ao amin'ny perikopo anjarantsika izay manindrindrindra ny toetra ny fitiavana sy ny akony eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny fiainan'ny hafa ihany koa. Mialohan'izany anefa dia ho jerentsika aloha ny toetra ny tsy fitiavana izay iainan'izao tontolo zao ka tsy tokony iainan'ny kristianina. Ambaran'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo fa fahafatesana ny tsy fandehanana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany fa fahafatesana ihany koa ny tsy fandehanana amin'ny fitiavana ny hafa. Fa hoy indrindra izy, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Amafisiny Jaon'apôstôly ihany fa izany fitiavana ny hafa izany dia teraka avy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy indrindra izy ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy faha 1:20 hoe ary izao ny didy efa azosika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Hoy ihany koa izy ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy 10 hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina ary izay tsy tia ny rahalahiny. Arak'izany ary izay tsy tia dia tsy mba tia an'Andriamanitra koa. Mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany izy. Noho izany dia mamono ny tsy fitiavana. Satria nahoana? Mahatonga ireo toetra tsy mahomby rehetra izay mampisaraka amin'Andriamanitra izy. Ary ny fisarana amin'Andriamanitra dia ny fahafatesana izany. Ambaran'i Paoly apôstôly eo amin'ny Titosy toko 4 ny andininy 4 fa ho fonombola ny toetra tao amin'ny tsy fitiavana ny kristianina fahiny dia adala, tsy manaiky, voafitaka, andevy ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona tao amin'ny lolopo sy ny fialonana
sady hala no ny fankahala. Tany sainao amin'ny Galatianina toko 5:5-5 sy ny 5:7 ihany koa ireo. Dia ireo asany tsy fitiavana ireo zany. Zay asa maty, mamono ny olona zay anjakany, ary tsy zany ihany fa mamono ny hafa manodidina azy koa, mamono zay mifanerasera aminy rehetra. Izany asa maty zany dia tsy hafa fa ny fijangajangana, ny fahalotona, fijejojejono, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandianina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona ary filalaovandratsy. Ireo voatanisa rehetra ireo dia asa mamono zay olona tsy tian'Andriamanitra. Eny, tsy tiany hafa ihany koa mazava ho azy. Sady mamono izay olona ampiarana azy ihany koa. Tsy vitany mamono ny tenany, fa mamono ny hafa sy ny manodidina azy ihany koa. Mbola mampisin'ny Paoly zany amin'ny Galatianina toko 5:5-5 manao hoe fa mahatonga ny olona ifandramatra sy fampihinana ihany koa ny tsy fitiavana, ary amin'ny farany dia mety ifandringana mihitsy azy. Ny tsy fitiavana ihany koa dia mahatonga ireto toetra manaraka ireto, zay tena mamono ny hafa ihany koa, sy mamono zay toerana, satria tsy mba misy haimponona na haimpana azo avy amin'ireo zavatra tany saina manaraka ireto. Dia izao: folentika, fahavinirana, fahatezerana, fitabatabana, fitenenan-dratsy, lolompo, araka ny ambarany amin'ny Efesianina toko 4:1-3. Araka izany ary dia mamono ny fitiavana, ary zay tsy tia dia mpamon'olona hoy ny soratra masina. Amafisin'ity perikopan-tsara ity zany amin'ny anambarany hoe izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Ny tsy fitiavana araka ny ambara eto ary dia toetra n'olona maty fanahy, araka ny ilazany ny 5:4 azy, zay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Ambara ao amin'ny 5:7 fa izay mahazaka mahita ny fahorian'ny hafa na mihirimbelona mahita ny fahorian'ny hafa dia tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Amafisin'ny apôstôly Jakoby zany amin'ny ilazany hoe raha misy rahalahy nanabavy tsy manan-kitafy sady tsy manako haniny isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy menareo azy tsy inona zay tandrifo ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Tao amin'ny testamenta taloha, Jehovah Andriamanitra dia nanambara zay tokony toetra ny olona mivavaka amin'ny marina. Hoy izy eo amin'ny Isaia 49:50, ny 9:9 sy ny 9:7. Tsy izao va ny fifadiana na fivavahana zay akasitrahako, dia ny mamaha ny famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehiny zioga, sy andefa ny ampahoriana ho afaka, ary anapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy nizara ny mofona ho aninona va, sy ny ampiatrany ny oro-manjenjena, ary mba hanafina zay hitanao mitanjaka, ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Raha izany ary ny toetra ny tsy fitiavana, dia ahoana kosa ny toetra ny fitiavana araka ny andrambaran'ny perikopantsika azy? Ny toetra ny fitiavana dia mamelona. Afaka nitatsika teo fa ny tsy fitiavana dia mahatonga fahafatesana. Mazava ho azy fa ny toetra ny fitiavana dia mamelona,
ny olona tia dia velona sady mamelona ny hafa ihany koa satria ny velona no afaka mamelona fa tsy misy maty afaka andeha melona fa na ny soratra masina aza dia milaza manao hoe avy alohan'ny maty andevina ny maty ao aminy ka amin'izany dia mety ho very ny tombontsoany manokana eto amin'izao fiainany zao eno mety ho faty mihitsy aza ny tenany fa ny hafa kosa dia mandray fivelomana amin'izany fahafatesany izany zany no ambaran'ny perikopapitsika zany no ambaran'ny perikopatsika eto amin'ny 7:40 hoe fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy manambary zany koa ny 7:40 manao hoe izao no afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy amonjy atsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny atsika amonjy ny rahalahy izany fitiavana mamelony zany dia tahaka ny nataon'i Kristy ka nampianariny mpianany nanao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany mariky ny fahafahany ao amin'ny kristianina izany fitiavana izany satria izay afaka no mahay manompo ny hafa noho ny amin'ny filazantsara ondrindry Paoly manamafy zany eo amin'ny Galatanina 5:9 manao hoe fa efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana Paoly dia niaina tanteraka ny fahafahana manompo ny hafa mba handraisan'ny hafa ny filazantsara ho fiainana ho azy ao amin'ny Korintianina 1:4 ny 7 sy ny 12 ary ny 19 dia manohatra ny tenany toy ny vilany tany Paoly izay tsy maintsy vakiny tsy maintsy potehana mba handraisan'ny hafa ny zavatsoa ao anatiny dia ny filazantsara ho famonjena azy zany ambarany ato amin'ity perikopatsika ity ihany ary fa ny tena fitiavana marina dia aseho amin'ny asa fa tsy atendromolotra ihany fa hoy ny 9:20 milaza zany hoe anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina izany fitiavana miseho amin'ny asa zany dia ny fikelezanay ny kristianina fatratra amin'ny fomba rehetra mba hahatonga ny filazantsara ho voarain'ny hafa mbola nisan'ny ohatra lehibe amin'izany Paoly apôstôly satria niaritra zavatra maro izy mba handraisan'ny hafa fahavelomana ao amin'ny filazantsara ambarany zany ao amin'ny Korintianina 2:1 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 lazainy fa niaritra fitsarana tafahoatra izy fisasarana tafahoatra izy niaritra tranomaizina matetika izy niaritra kapoka be izy zay ambarany moa hoe 7 latsaka ray na 7:30 zany niaritra torabato izy eny ambarany ihany koa fa saika nahita loza tamin'ny jolay izy tamin'ny ranobe ary saika nahita loza tamin'ny jentilisa koa aza eny antrany amin'ny tany efitra saika nahita loza tamin'ny ranomasina koa aos niaritra ny tsy fahitantory izy niaraka tamin'ny anoanana sy ny etaeta niaritra fifadikanina sy atsika ary fitanjahana niaritra izany rehetra zany izy mba hahatonga ny filazantsara amelona ny hafa ihany koa satria velona izy ka ny teny hoe tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary zany Kristy velona ao anatin'izany zay manome fahavelomana azy no azony manome fahavelomana ny manodidina azy ihany koa mpianatra Jesosy 12 aza moa dia saika maty martyra avokoa maty nalatsa-dra avokoa izy rehetra afa-jaony n'apôstôly zay maty noho ny fahanterana zany rehetra zany no nataony izy ireo dia tsy noho ninona fa noho ny fitiavana araka zany dia mariky ny mahakristianina marina ny fitiavana
amafisiny 5 amin'ity perikopatsika ity izany zay mahatonga ny kristianina azo antoka ao am-pony fa kristianina marina izy fa hoy Jaona apôstôly raha milaza izany hoe izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampahatokintsika ny fotsika eo anatrehany. Arak'izany dia mahazo antoka ny maha-kristianina azy marina ny mino izay mandeha amin'ny fitiavana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe izaho ve kristianina marina? Ianao ve kristianina marina tokoa? Sao dia mbola misy kristianina ihany fa faty mandehandeha, kristianina anarany ihany mitondra anarana etikety kristianina saingy miaina amin'ny fahafatesana. Kristianina milaza ny tena no kristianina kanefa tsy tanteraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Sao ary dia kristianina sandoka ka nteneniny vava hafa fa ny asa taony dia maty tsy misy fitiavana. Aza mamono ny tenanao, aza mamono ny hafa manodidina anao. Aitsika ihany ny mitory ny fitiavana, kanefa isika kosa dia mbola tsy mahay miondrika manery-teny, mbola tsy mahafohy tena noho ny fitiavana, ka manary na manao tsinotsinona izay mety tombotsoa manokana mba handraisan'ny hafa ny filazantsara ho fiainana. Fotoana fandinihan-teny zao, fotoana mampahantra ny firenetsika ankehitriny zao. Sao mbola ny tsy fahatanterahan'ny kristianina amin'ny fitiavana no mampahantra ny firenetsika. Maro ane isika no milaza ho kristianina eto amin'ity taninrazana malalatsika ity, kanefa asa mamono ny asa betsaka ataotsika noho ny tsy fitiavana. Mbola ny fitiavan-tena no hita manjaka sy mahazovahana ao am-pony maro. Firifiro no milaza ny tena no kristianina marina izay manana ndraikitra ambony eto amin'ny firenena na manana ndraikitra ambony eo amin'ny fiangonana saingy tsy mandeha akory amin'ny atao hoe fitiavana izy, fa lany andro manompo ny tenany hany ka tsy mandroso na ny fiangonana na ny firenena. Lany andro mifampiantany, lany andro mifanenjika, mifamingana, mifanrafy, mifandringana ny kristianina ka tsy tafita ny filazantsara ny Kristy izay nandrany Kristy azy hotoriany eto amin'izao tontolo izao araky ny afatra masina nataony mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Soa ihany fa mbola androm-pahasoavana izao, mbola vonina ny fanahy masina hanome ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony izay rehetra itoerany sy manaiky ho tariany mba ho tia an'Andriamanitra sy ho tia ny olona rehetra. Raha ny kristianina malagasy no samy mandeha amin'ny fitiavana ka mifanopo ary manolotra ny tenany tahaka an'izay nataon'i Kristy mba handraisan'ny hafa fiainana dia ho tany sambatra ity Madagasikara malalatsika ity, ka ho tanteraka eto ilay teny lehibe manao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Sy ilay tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ry zanaky ny ZFLM izay mankalaza ny 10 taona. Nandia 10 taona lava isika, 10 taona izay niainatsika ny fiainana ao amin'ny Kristy araka ny fiheverantsika azy. Fa ankehitriny dia manana teny ambara amintsika ny tompo ka manao hoe izay manatsofina aoka izy iaina izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Manao ahoana no niainatsika izay 10 taona lasa izay? Mbola sanatry niaina tamin'ny tsy fitiavana ve tsika? Sanatry niaina tamin'ny fifandrafiana? Mampalahelo aza ndraindray raha mijery ny komantera izay hita ao amin'ny publication izay miseho fa mifandramatra, mifanaratsy, eny mifanozina azy ny samy zanaky ny ZFLM. Mampalahelo fotoana izao
Itodiatsika amin'ilay Andriamanitra fitiavana, ka andray ilay fitiavana, ka anaraka ny tenin'ny Tompo hoe aoka na aka ianareo tahaka ny zanaka malala. Satria fitiavan'Andriamanitra ny zanaky ny SPBM iaina amin'ny fitiavana. Ka amin'izao 10 taona vaovao iainatsika manomboka zao. Dia ho zanaky ny SPBM mifankaty. Zanaky ny SPBM tena iaina amin'ny fitiavana. Ka ahay anetry tena, anompo ny hafa. Satria zany no amantaran'ny olona rehetra fa mpianatra Kristy tsika. Araka ny tenin'ny Tompo hoe didy vaovao nomeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo, no mba hifankatiavanareo kosa, fa izany no amantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Noho izany, aoka ao ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana, hoy Paoly apôstôly, fa fehy ny fahatanterahany tsika. Izay tanteraka amin'ny fitiavana no zanak'Andriamanitra. Ka raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra, dia andray ianao ao amin'ilay fanjakany fitiavana maharitra manak'izay, ka hiteny aminao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely indrindra ianao, ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay vazy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amen. Alfakazale saso Jesusi mieki basi tenki tirani supiku tsara Jesusi araki mareri Alfakazale saso Jesusi mieki basi tenki tirani supiku tsara Jesusi araki mareri Sorano ratsy sarotrovagna jery tsy manjary alomba ialagna tsoriko aminao vavaka fô mahery zaka manahiranao anteu mafai sava avako alo iova mai vanasa Alfakazale saso Jesusi mieki basi tenki tirani supiku tsara Jesusi araki mareri ano disu ano manengi mieki fa kitini mieki ya kitini Sangari Banazari Ano disu Ano manengi Miyakifa
Isaraki Maheri Isaraki Maheri Isaraki Maheri Anong ubabya kanong basuberi Isaraki Maheri Isaraki Maheri Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara hebreo 10:24 miarabantsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eran-tany amin'izao na tratrarantsika izao taonjobily 10 taona ny vondrona ZFLM izao. Fitandremana isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny 10 taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao. Ny fankalazana moa dia hoe mitondra ny Faneva izay hitantsika ao amin'ny hebreo 10:24. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fandrombonan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Be Loterana-Malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny Salta sy ireo mpampianatra amin'ny SPBM. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synodam-paritany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Eo ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana hanolotra torohevitra ho antsika rehetra amin'izao indrindra amin'izao fotoana mikariky ny fisivalana retina izao. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao 10 taona izao koa dia minaso antsika rehetra Jesosy Kristy ane sikay takarantsika rehetra misaotra Sikadushin mandidna. Efa ianao ve ny vaovao? Tonga ilay andrasantsika hatriny ela. Zindrakira ara-piresany tsara miafaka ho toto sany antsaminon'ny Kristy avy amin'ny FLM masona tao.
zany zao tanterana amin'ny akany polisis Tanambao io sy alahady fa fitony volana novambra raika amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vidim-pidirana 2 ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programanao fa se manokana no manina ho anao io zay hanehoana ny hira nahafantaranao ny amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy ilaika hararoty keny hararotiny ano tongava maro fa mikry manao raha io olay empanay ho azonao mifampireretana tsy io natsakano zay keny ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara hampandroso ny fitiavana tsarako Matingi sa panungunan, yang mana kataku